Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izay manakuaniwa ni radio manerantan na feoni fanantena ni tundato kiazava. Ao amin'ny soratra masina ny hoe fanaovantsoa dia tsy hoe manao toetra tsara fotsiny fa tsy manao ny mifanohitra amin'izany ihany koa, izany hoe tsy manao ratsy. Ny fanaovantsoa dia fahamasinana ampiarina. Ny fanaovantsoa ihany koa dia izay rehetra ataontsika, ratsy izany dia tsy fanaovantsoa velively izany. Ny teny izay nadika hoe fanaovantsoa dia maneho fanaovana soa miasa ary mahery vaika mihitsy aza. Ny ohatra no fahatsara toetra faratapony izany satria toetra finohery izay miseho amin'ny alalan'ny asa soa. Mandre matetika sika hoe olona tsara fo na koa hoe tsara fanahy. Misy olana ara-teolojia nefa izany rehetra izany. Ary vao maika tena olana eo amin'ny zava-misy iainana andavanandro. Tsy midika inona izany hoe tsara fo sy tsara fanahy izany, fa ny fo tsara dia miseho eo amin'ny asa tsara, eo amin'ny asa soa, eo amin'ny asa fanaovan-tsoa mivaingana, azo sampahitanana sy azo ampiarina izay mahasoa ny hafa. Ny fikasana tsara, ny eritreritra tsara, ny antony tsara manosika anao zavatra dia tsara sy manana anjara asany tokoa. Fa rehefa dinihana izany rehetra izany, amin'ny farany hoe fanaovantsoa dia tsy inona fa manao ny tsara. Mamita teny isika raha mieritreritra zavatra hafa akoatr'izay. Ny Efesianina 2:10 dia manazava bebe kokoa mikasika ny amin'izay toetra tsara izay. Fa asany isika voaforona ao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba andehanantsika eo aminy. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina rasoa ampofazamalaina fatomotrany andro izao. Fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. Ny fandarana fahaiza-miaina izao renesinao izao, tsy hay ny tsy hanolotra ny arahaba homba ampirarintso ho anao mpieno. Dia hoy zahay hoe tandroa tsara ladina sy trondro mahay mitsipelika isika tsy avelan'ny vody arefo-tsy iaona, ary bitro mahay mitsorika sy alika mahay miaza tsy avelan'ny vody azo tsy fanena, ary mpanolotra amin'ny fandaharana sy mpieno tsy avelan'ny onjam-peo tsy hifandre. Ka ao anatin'izany fandrenesan'izany anolorana ihany koa ny arahaba feno sy ny firarintso dia mba ahita soa eo anivon'ny ankonana sy eo anivon'ny fiarahamonina ne ianao tsy dioson'ny soa sy ny mananjara azo ny zava-kinasa ihany koa. Ny fifanajana ihany no resahantsika amin'ity anio ity. Ny fifanajana izay averitsika ombenombeno fa zary takona, zary tsy lalaina, zary tsy atao intsony, zary tsy tanterahana sy tsy iainana intsony ankehitriny. Kanefany ny fifanajana dia atao hoe tsy mahafaty antoko, fa anisany mampisondrotra aza ny atao hoe toe-tsaina sy ny mahaolombanina ny olona anankiray. Anio zany sika dia mbola ianoka ao anatin'izany hoe fifanajana izany ihany. Arak'izany dia ny fiarahamonina fahiny ihany no ndeha akatsika lesona, satria raha ijeritsika fiarahamonina anankiray teo am-pisakafoanana dia raha mamono akoho na mamono vorona ny tokantrano anankiray ka izay no ilaofana
dia anyray aman-dreny na any zokiolona ny vody akoho na ny vodiny vorona zany no natao dia ho fanatsana azy ireo fa anyzandryolona kosa ny feny. De raha misy zandry, raha misy zanaka, raha tsy otsony ny ray aman-dreny zany dia tsy samy hinana niny vody akoho iny mihitsy ireo zatovy ireo na ireo tanora ireo, fa misy fotoana ateriny any amin'ny mpifanolo-bodyrindrina aminy zay zokiolona ao amin'io trano io izany vody akoho na izany vodivorona zany. Fa raha ohatra ka misy zatovo samy hinana izany vody akoho na vodivorona zany dia lazaina fa manao fahadisoana lehibe izy eo amin'ny atao hoe lalànan'ny fifanatsana. Fahadisoana goavana mihitsy nataony zany zatovo zany ary no heverina fa ao anatin'ny tsy fahalalam-pomba tanteraka ilay zatovo raha manatanteraka izay. Izany natao zany de mbola ho fanomezam-boninahitra ireo zokiray aman-dreny ihany tamin'izany fotoana izany. Eo ihany koa ny atao hoe raha mandalo ny zokiolona ny zandryolona anankiray dia tsy maintsy manao mbailalana, manao azafady re tompoko, manao mbailalana re, dia mamaly lay zokiray aman-dreny hoe ndefa lalana tompoko. Zany de mahafinaritra maheno an'izany hoe manao mbailalana. Fa kehitriny na mandika 100-110 an'le zokiolona aza ny zandryolona dia zary tsy manao azafady, tsy ahita teny fa to mivandravandra maso fotsiny, mivandravandra mijery an'ilay zokiolona zay dikadikaina sy tsembatsembaniny ao. Fa hita ihany koa tamin'izany fotoana raha ohatra ka anapaka tenin'olona de tsy maintsy manao azafady, mialatsiny fa anapaka amin'ny fitenenana, manapaka teny, manapaka aina. Fa ankehitriny raha mbola misy olona miteny aza na zokiolona dia mitsatsaingoka ilay zandryolona, mitsatsaingoka, manapa-teny, tsy misy azafady, tsy misy fialatsiny, dia mampalahelo mieritreritra izany. Ary tsy zany ihany fa iny de mifampiaraba ny olona, manao nareo hoe salama mifanatsafa zany, mifanatsafa ny olona, fampiaraba raha vao mifankahita, na maraina mifankahita, na hariva mifankahita. Fa ankehitriny de zao tonga am'ilay fitenenana manao hoe tahaky ny akato sy ambodepina ozy izy, mifankahita tsy mba mitafa, mifanatrika tsy mba miresaka, ny maraina mifampiavinavina, ny hariva mifanakonandro. Zany zavatra zay hita ankehitriny, mifankahita amin'ny maraina de mifampiavinavina. Na olona mifankafantatra zao ary eny na de hoe mpianaka, mpiray tapo, mpiray trano dia mifampiavinavina, tsy misy mifampiaraba. Ka de hoy zahay hoe tsy alova mifampiaraba, tsy alova mifamerina. Zany fiarabany zany nge tsy vidimboly, tsy hitanao eny amoron-dalana, eny amin'ny mpivarotra eny zany, fa avy any am-po, avy ao amin'le saina voarafitra tsara, avy ao amin'le fanabeazana tsara zay nomeny ny ray aman-dreny anao, dia iny no avoakanao. Ary io de hoe arakarak'izay zavatra misy ao an-tsainao ihany, arakarak'izay zavatra iainanao ihany no avoakanao. Zay le hoe manana ravitsaina. Ka rehefa manana ravitsaina ianao de aseho anao ny mahaolombanina anao, ary mahaolombanina anao dia azonao aseho ombieny eny anivon'ny fiarahamonina ireny. Mety misy teny angamba hoe taloso fahiny zany fomba zany, fa am'izao andro zao de andro mifandrosoana. De miteny izahay eto amin'ny fandarana hoe fifanajana ve, na ny fanajana ve mety ampiemotra olona iray, na koa hoe ny olona mandroso ve tsy tokony hifanaja intsony. De mbola miteny izahay hoe ny Taolo zokintsika aza tsy de nahita an'izao fandrosoana sy fanatotoloana zay hitantsika izao, nefa ainy ny fanaja, ainy ny fanomeza voninahitra, ainy ny mifankatia. Koa maika fa isika amin'izao vanim-potoana izao de ho za hoe tsara mandrakariva ny mifanaja, satria miteraka firindrana, miteraka fifankatiavana ara-piarahamonina, miteraka firaisamonina mirindra zany toetra zay aseho zany, sady tsy mahafaty ihany koa izany fifanajana zany. Koa tsy alio ve tanterahana mba isiny firindrana ara-piarahamonina sy isehoniny indray ny atao hoe fahaizamiaina zay azo ianana tsara ankehitriny.
fahaiza miaina mampilamitsaina dia izay indray no masaka azona tolotra anao trafokena ome mahery ambava omana ampomeritra ny namanao lanto ary misajoely dia mametraka ny mandra-peonao amin'ny manaraka indray a raha sitrapon'andriamanitra veloma tompoko zay lay onjany fanantinana WR manolotra ho anao feon'ny fonantena tonga mandoa maravarana amin'ny tokantranonao indray
ary manolotra ny arahaba ho anao ny namanao Stefan Razafy sady manasanao ihany koa mba hanjoy izao fandaharana izao ao anatin'ny fotoana foimonja. Minitra vitsivitsy ihany no angatahiko aminao. Jesosy sakaiza tia mihoatra noho ny rahalahy aza. Izay no ambarany amintsika indray androany. Miara-miaika isika fa tena sarobidy tokoa izany hoe manana sakaiza iray mahatoky. Azo antoka fa tsy hamadika na mitaka mihitsy ary azo ianteherana na amin'ny sarotra na amin'ny mora. Miara-manaiky ihany koa isika fa miavitsy sy mihasarotra mihitsy ny mahita namana na sakaiza toy izany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Tena sarotadiavina tokoa izy io. Asa ngamba noho ny fiainana mihasarotra andro manalina, koa dia sahirana mitady izay hahametimety ny tena sy ny ankohonana ny tsirairay, hanika zara raha manana fotoana ieverana ny hafa sy ny namana ary ny sakaiza. Na ny piray-tapo aza matetika kehitriny efa zara raha manana fotoana mba hiaonana sy iarahana, indrindra moa ny eto andrenivohitra. Misy aza moa ireo lasa mifampiolon'olona sy mpifahavalo mihitsy noho ny fitadiavana izay tombontsoan'ny tena manokana. Hanika izay olona mahita sakaiza azo nitokina amin'ny fotoana rehetra dia azo lazaina fa voatahy amin'ny fomba manokana mihitsy. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Obolana, bokin'ny Obolana 7:17. Izay tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra, sady miseho ho rahalahy hamonjy amin'ny fahoriana. Ary ao amin'ny Obolana ihany 7:20, 14 ny tapany 2 dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa misy sakaiza tia izay mifikitra noho ny rahalahy aza. Raha lazaina amin'ny teny tsotra ireo toky sy andinina ireo dia toy izao: ny tena sakaiza tia amin'ny fotoana rehetra, mamonjy amin'ny sarotra ary tsy mandao fa azo ianteherana noho ny rahalahy aza. Izay no atao hoe tena sakaiza. Na izay tena sakaiza tokoa dia tia. Io fitiavana tsy mila tambiny sy tsy mitady tombontsoan'ny tena io no efa nolazainy Jesosy mialoha fa iamangatsika ao amin'ny Mateo 5:20. Ary anankiray amin'ny famantarana homen'ny Baiboly ny andro farany io fiahamangatsika ny fitiavana ao ampon'ny olona io. Tsy hoe tena tia amin'ny fotoana rehetra ihany sy mamonjy amin'ny fahoriana ary mifikitra noho ny rahalahy ihany no ilazany Jesosy ny tena sakaiza, fa manolotra ny ainy mihitsy raha ilaina izany ho an'ilay sakaizany. Ao amin'ny filazantsarany Jaona 5:17 izy no milaza izany: tsy misy namana, tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao hoy izy, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Hoy ihany Jesosy raha mampitahantsika amin'ny ondry izay andrasany ao amin'ny Jaona 10:17 manao hoe: zaho manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Ianareo ny sakaizako, hoy Jesosy, efa hitantsika tany aloha izay ao amin'ny Jaona 10:17. Raha miteny amiko sy aminao izy, koa ankoatry ny tiavany ianao na tamin'ny mora na tamin'ny sarotra teo amin'ny fiainanao, ankoatry ny namonjeny ianao tamin'ny andro nampahory ianao rehetra, ankoatry ny fikirany ary mbola hifikirany aminao, na dia manao izay mampalahelo azy ianao matetika noho ireo fahalemena marobe, dia nanolotra ny ainy izy ho anao sakaizany mba hanamafisany indray fa fitiavany lehibe sy faratampony
no itiavana ianao ka mihoatra noho ny an'ny rahalahy aza. Ao amin'ny bokyny Samoela voalohany 7:1-7 dia misy tantaran'ny mpinamana roalahy ny fankaty ary tsy nisy mifankaty toy izany dia Jonatana zanaky ny mpanjaka Saoly sy Davida izay voatenin'Andriamanitra hanjaka andimby any Saoly dadany Jonatana. Voalaza fa tia ny Jonatana ohatry ny tenany mihitsy Davida ka na dia fantany aza fa aka ny toeran'ny rainy sy aka ny toerany rahateo satria manana zo handovany rainy eo amin'ny fitondrana izy dia niaro any Davida tamin'ny fifofoan'ny Saoly rainy azy izy. Eny fa na dia haningotra ny ainy azy dia nozarainy tamin'ny Davida ny tsy ambarahatelo ny rainy mikasika ny tetika isambohana azy. Ary eo amin'io 7 amin'ny Samoela voalohany io ihany ny 14 dia voalaza fa nesorony Jonatana ny akanjony dia nomeny ho an'ny Davida miaraka amin'ny akanjo fiadiana sy ny sabany ary ny fehikibony. Moa tsy toy izany kiova no nataon'i Jesosy ho anao sakaizany. Na dia naningotra ny ainy aza ny ho sakaizanao dia ny tsambarahatelo ny arahany nanana tamin'ny rainy no nozarainy taminao. Ny akanjo-pahamarinany no nomeny ho tafianao raha mety ianao. Ny hery sy ny fitaovana izay nentiny ny ady sy nandresy an'ny Satana no omeny ianao koa mba handresenao tahaka azy. Na dia fantany aza fa ny seza fiandrianana no nampanatenainy ny ray fa ho zarainy aminao sy amin'izay rehetra mandresy tahaka azy koa. Te hiara-manjaka amin'ny vainao izany rehetra izany nampanatenainy Jesosy satria sakaiza tena tiany ianao ary tia mihoatra noho ny rahalahy izy. Azadinoana ary fa sakaiza tena tianao amin'ny fotoana rehetra Jesosy satria efa nanolotra ny ainy ho anao izy ho porofon'izany fitiavana izany. Dia ho mandra-piaona amin'ny fotoana antsika manaraka indray ary. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Ambassadora. Je sais que Jésus m'aime, il mourut pour moi, c'est mon ami suprême qui m'entend toujours, toujours. Quand je suis dans la tristesse, celui qui me fortifie, Jésus mon espérance ne m'oubliera pas. Jésus est le chemin et la vie. Je ne crains rien car il est mon sauveur. Jésus est le chemin, il me conduit. Je ne crains rien, je compte sur lui. Zay lay monjany fanantinana. C'est pour toi que je
connais, j'aime ta voix. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour toi mon sauveur, sauveur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Jésus est le chemin et la vie. Je ne perds rien car il est mon sauveur. Jésus est le chemin, il me conduit. Je ne perds rien, je compte sur lui. Jésus est le chemin et la vie. Je ne crains rien car il est mon sauveur. Jésus est le chemin, il me conduit. Je ne crains rien, je compte sur lui. Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re. Fandaharana voakarin-radio feo ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady. Iarahnao amin'ny Ramatora Zoelosoa ny Irina Honoré, teknisianina pikaroka momba amin'ny fambolena ara-boajanahary. Faly tafaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao indray. Tsy misy mafy tsy laitra ny zoto. Tantara no soratan'ny Vanjaniaina, andrenisanao ny mpanoratra Sam ary Nardina. Aza adinonao ane razory zany manatitra an'ireo gondrimamy ireo rehefa makany ambany andrefany ianao e. Aza mifandriboribo rery bazy fa ndana atero a. Andray, lalanao ihany anie iny rehefa ho any an-tsaha ianao ko atero ahoana? Bazy a, fa tsy hitanao sy tsy tsapanao mihitsy ve zao fiasan'ny saiko zao e. Efa hisasaka ny volo fotsy. Fa nga ianao rery ny miasa sainy, fa mba samy manao ny asa tokony ataony daholo. Ary inona koa ny zato mba isan'ny sain-drazory ze. Nefa isan'andro tsy mivaky loha mihitsy natataka hatreny amin'ny manasa-pe azany pataloha entiny eny an-tsena, manala baraka mihitsy. Zao mihitsy mipirofo fa miasa ny saiko e. Inony? Sady iza moa ny tokony anjaitra n'izany e? Za foana zany. Ary mbola tsy hitan'ny masonao ve raha bazy ny fahavoazan'ireo volontsika ny atsara io a. Raha izao no mitohy dia ho velomiko amin'inonareo nefa io ny fotom-pivelomantsika. Fa hony ka mba atao ihany ny fikarakarana, mba asiana fanafody ediana amin'ny biby kely sy ny aretina ihany ndraindray. Fa de tsy afa-bela mihitsy e. Ny vokatra miena ny aretina mamely. Ka so dia tsy narahanao tsara kosa reny torohevitra nomendra lody reny. Ka tsy heninao tsara ve nefa nazavaiko teo e. Ka raha izany izy tsy alova hoe miverina manontany azy mihitsy aloha e. Misy antony eo matoy io ny manaotro zao ny fambolena. Jereo anie ny vokatra ry zareo hoe mampitsiriritra mihitsy ny atsarany sy ny abetsany. Zay tokoa angano dia atao fa aloalika ny ranombariko. Fa ahoana tokoa reto volo simba amin'ny bibikely sy ny aretany reto raha zoa. Ka reo mihitsy angera lodo ny tiako resahana amin'ngiahy.
ka so de tsy aranga kosa reo lalàna fototra amin'ny fety fambolena voajanahary ty zava-baovao inona ndray zany raha lodia torohevitra ara-pambolena omen'ny teknisianina ao amin'ny radio AWR lena saiko no enonareo iny raha zorza nga mbola tsy reny toromarika ny mengareny aza mbola tsy araka daholoko ho ampiana zany ray raha zorza torohevitra azoko avy ao ane reny nozaraiko tamin'ngary iny satria nahitako tombotsoa be mihitsy fa raha ny fahitako zao zavatra zao a de misy zavatra tsy ampy na tsy mety matoa mbola mamelo ohatr'izao ny bibikely sy ny aretina kefa mba narahako ihany aneringaty izy azoko atao hoe mikarakara sy miasa ny tany ray volana melohan'ny ambolena de mifidy masomboly ihany koa rehefa amboly ka tsy zay tsara zany de inona koa no ataon'ny akoatran'izay mihevo sy miasa ny voly jereo fa mba madio tsara kosa ny fotoboly rehetra tena mety mihitsy zao satria rehefa tsisy ahidratsy manodidina ny fototry ny voly a de tsisy ravina ahafahany reny be mpangaraka manatody ny manodidina ny tany fambolena koa mila diovina tsara hitangy am'izany fa arako tsara ny fepetra nefa de mbola jereo zao no vokany akoatr'izay de inona koa no ataon'ny ary de manondraka ko fa mbola misy inona ndray raha lodya zao no izy raha zorza mahazava amiko ny antony mahatonga amin'ny fahavoazany volonareo toy izao raha izany no izy fa hoana raha lody raha tiany ihany ahita fahombiazana tsy mila fanafody simika na zezika simika nefa mahazo vokatra tsara sy mahasalama tena zay mihitsy raha lodya sady mandany volana eo ano oatra amin'ny manimba tany reny simika reny marina mihitsy zany ka raha tianingao any ahita vokatra tsara tsy ilan'ny bibikely na tratry ny aretina de tsy maintsy arahana amin'ny atsipiriany ajaina tsara reo lalàna fototra amin'ny feny fomba fambolena voajanahary reo ka tsy nanaraka tsara n'izany aho zany mato zay de zay tokoa voavalangany fanontaniana ary zay no antony lazako sy nampirisihako an'nga anaraka tsara ny fandaharana sy ny torohevitra omen'ny radio AWR mikasika amin'ny fambolena fa tena mahasoa io tena zany ve ekena fa mety anavao sy anahirana ary mafimafy ny fanatanteranareo fepetrareo kanefa ny farany jereny tsy misy mafy tsy laitra ny zoto raha loto fa iay ny fandaharana ao amin'ny AWR anaraka n'ireo torohevitra momba n'ity famboleny ity zao mihitsy vonona fa apio raha lody andohalika ny eo an'ny rambary aza matahoatringa fa mifanoa ansika tsisy mahavita teny zany fa sambatra ze mifanampy misotra rangatya ary aleo aloha oto fa andeha nomakomana ny fienoko radio io ka hay moa mila fiomanana ny fianona azy io eno sady nde ho diovoko kely mihitsy aloha fa oatra ny rakotra taika dradraka neringaty le radio efa mikasokasoka tsy fandrenesana tsony no feo an'le radio sady nda hividy pilina mihitsy io hitsinjovako ny vody andro miariky le retsy tena vomafomara ny razorza fa hatramin'ny radio avo no tafiamin'ny bibikely sy ny aretina oka rangaty marina mila manaraka amin'ny fepetra ny fanadiovana ihany ko zany ny radio andrazorza raha izany ko oka raha lodya
aza miteny mafy fa mahamenatr'olona ho teneniko mafy mihitsy rabaziny amin'izany ka ay tena mana-talenta kosa bazy fa mahay mikirakira ny lafin'ny teknika amin'ny fampandehanana ny radio. Inona zako ay arak'izay feokira famantarana izay dia hiaraka amin'ny Ramatora Joelson Irina Honore isika ary dia faly isika miaraka aminy. Miarahaba tompoko. Miarahaba Fanja, miarahaba ny mpiaino rehetra manerina voan-tany. Mahakasika n'inona indray ary ny dinidinika ho zarainao amin'ny mpiaino anio? Mikasika ny lalàna fototra mifehy fomba fambolena voajanahary no lazaiko amin'ity androany ity. Misy antony manokana ve nahatonga anao hanao izay loha hevitra izay? Tena misy satria ny antony voalohany indrindra tsika zao efa miaina amin'ny vanim-potoana farany noho ny tenin'Andriamanitra dia efa tsy fantatra tsony ny fandehan'ny fotoam-pambolena mifamadibadika be, efa tsy ara-dalàna ohatrany teo aloha tsony. Kanefa ntsika raha te hahazo fambolena tsy mila fanafody simika eo amin'ny tambolontsika dia tsy maintsy manaraka izay lalàna fototra mifehy fambolena voajanahary eo. Ao anatin'izany ny fifantombiasam-boly eo amin'ny tany iray. Tsy maintsy adjaintsika io raha tiantsika ny hahazo vokatra tsara. Manaraka izany tokony ho fantatritsika koa natao hoe voly ray fianakaviana. Manaraka izany tokony ho fantatritsika koa ny hoe inona no ataoko amin'ity toerana ovoleko ity, tany manao ao n'ity toerana ity. Ao anatin'izany koa ny famafazana voa atao tsara mifanaraka amin'ny fitranga amin'ny volana. Zavatra tsy azo tsiniavina daholo ireo zavatra ny tany saiko ireo. Ao amin'ny Salamo 4:9-20 dia milaza ny mikasika ny famafazana voa mifanaraka amin'ny volana io. Manana ny fotoana ny Andriamanitra fa itsika zanak'olombelona manko manana loha tsy mety hiain'ny tenin'Andriamanitra matetika dia lasa manaonao foana dia aveo rehefa tsy mety ny atao dia Andriamanitra indray no metsika tsiny. Ka ilaina zany tsika manaraka tsara ny torohevitra avy amin'ny lalàna fototra mifehy fomba fambolena voajanahary. Ya, arak'izay ny tany sainao teo izay ary dia inona no jerentsika voalohany ahafahana manome torohevitra ny mpiaino? Ny omentsika voalohany zany dia ny fisorohana mialoha izay tokony ho fantatra. Ao anatin'izany ny fifidianana ny tany hovolena sy ny fikarakarana azy mialohan'ny ambolena. Fifidianana ny tany hovolena sy ny fikarakarana azy mialohan'ny ambolena. Jerena tsara aloha hoe efa nisy voly ve teto amin'ity toerana ity, sao dia misy aretina na betsaka bibikely. Tsy maintsy dorana aloha io toerana io mba hamonoana ny mikroba sy ny atodin'ny bibikely ao amin'ny toerana io. Raha ohatra ka be adratsy ilay izy dia tsy maintsy vonoana dia dorana ihany koa. Raha toerana mora dibo-drano indray dia atao aloha izay hahatonga azy ho azo filena tsara. Izany nefa tsy vita hoe vetivety eo fa mila fiofanana manokana zany fanaovana n'ilay toerana dibo-drano ho tonga tany azo filena tsara izany. Fa hono atompoko dia tsy misy fetraikany amin'ny tany ve ilay fandoroana? Ny fandoroana raha toka nisy biby teo na nisy aretina dia ny fetraikany dia mamono le biby sy le otrikaretina ao anatin'ilay tany fa tsy ny tany ankapobeny akory. Faharoa manarakarak'izay avy amin'ny lalan'ny fampiasana karazam-boly mahataty aretina. Ilaintsika ihany koa no mahafantatra an'izay zavatra izay. Ilaintsika zany no mahafantatra amin'ny hoe karazana masom-bolo manahoana moa zany ity entiko eto amin'ity tambolika ity. Ny ainga amin'ny fahafantarana zany fa ny zava-maniry matanjaka dia tsy mora andailana aretina. Ka misy karazam-boly mora andailana aretina ka mila mitandrina tsara tsika rehefa mividy masom-boly. Noho izany dia ny fampiasana masom-boly voafantina sy azo antoka tsara ihany ny tokony volena eo amin'ny tany anankiray. Izay vahaolana izay. Raha toka masom-boly tsy fantatra fehiviana ny volena ao dia tsy maintsy manisy fanafody alohan'ny ambolena azy.
Manarakarak'izay ny fanaovana araka ny tokony ho izy ny fomba fambolena. Io le niteneniko teo hoe fanarahana ny diarim-pambolena na fanarahana ny dian'ny volana. Eto amintsika eto Madagasikara manko dia mizara roa ny fotoam-pambolena. Fanaovana ny volo maharitra toy ny vary sy ny katsaka ary io karazam-boatavo isan-karazany dia ny volana aogositra ka hatramin'ny janoary. Nefa ny araka ny teneniko tariam-boalohany hoe efa tsy dia mifanaraka tsara amin'izany intsony zany izao ny toetr'andro, fa isika no mila mahay malala tsara fotsiny ny lalàna fototra ny fehan'io fambolena voajanahary io. Dia ny fanaovana volo tsy maharitra indray zany toy ny karazana legioma rehetra dia ny volana febroary ka hatramin'ny jolay. Fa rehefa ohatra isika ka mahafehy an'ireo le lalàna fototra ireo dia tsy dia ifendrotraina be loatra zany eo amin'ny aretina sy ny bibikely izay misy amin'ny volontsika. Azahoana tombony mihitsy izany ny fambolena ara-potoana takin'ny volo tsirairay. Tena azahoana tombontsoa lehibe dia lehibe mihitsy satria rehefa arahanao tsara ny zavatra takiny dia manome vokatra tsara ho anao koa izy rehefa avy eo. Sady lasa fiarovana amin'ny bibikely sy ny aretina izany ny fanarahana an'ireo fipetra takin'ny fambolena ireo. Tena izay marina mihitsy. Dia manarakarak'izay fanarahana ny karazam-pambolena manaraka ny dian'ny volana. Efa le niteneniko tamin'ny voalohany ihany. Misy fetraikany be dia be ao amin'ny voly ny fanaovana tsirambina ny fanarahana ny dian'ny volana io, indrindra fa eo amin'ny fironkatry ny bibikely dia lasa mahatonga aretina tsy fidiny avy eo eo amin'ny tanimbolontsika ilay izy. Ary ankoatr'izay koa ve mbola misy torohevitra hafa? Dia manarakarak'izay ny fikojakojana ny tanimboly sy ny voly. Izany hoe le zavatra kapobeany tokony ho fantatritsika malaky aloha zany no lazaiko amin'ny androany. Mila fikarakarana mialoha ny tanimboly. Ao anatin'izany fiasana azy ray volana mialoha ny ambolentsika. Aza matiny hoe fa milatsaka ity ny orana dia voavoasako androany ny tany dia rapitso dia ndiam-boly. Fa tsy maintsy misy fetraikany eo amin'ny fambolenao iny rehefa avy eo. Fa aleo asaina ray volana mialoha dia avy eo ianao milamina tsara rehefa mamboly mioty vokatra tsara koa ianao avy eo. Ny fanadiovana ny sisim-boly mba tsy hisy lobolobo. Io koa indraindray ataontsika tsirambina. Finaritra mamboly eo tamboly nefa ny eny amin'ny sisim-boly dia ahatra be fotsiny. Dia iny mitondra aretina na mitondra bibikely. Ny tondraka ataovy ara-dalàna tsara rehefa mamboly ianao satria arakaraka ny voly io. Misy mila rano betsaka, misy tsy dia mila rano loatra. Ka raha vao mifandiso ireo dia efa miteraka bibikely sy aretina ihany koa avy eo. Ny fihevana azy isaky ny misy ahatra dia tena ilaina satria raha madio ny tany eo akaiky ny fotoboly ka tsy misy ahidratsy dia tsy mahita ravi-maitso ametrahany eny an-tonjony intsony ny reny be mpangaraka. Ny fihevona ny volo koa dia tsy azo ataontsika ambanin-javatra mba tsy ho rendrika loatra izy no sady manome rivotra iainany fotony ka azahoan'ilay voly mitombo tsara. Ny fanomezana fanampin-tsakafo ny voly amin'ny alalan'ny ranon-jezika natoraly izay nokarakaraina manokana koa dia iny efa tsy tokony adinitsika fa ho an'izay efa zatra mpiaino AWR dia efa tokony tsy atoro amin'izay intsony io ranon-jezika natoraly io dia tena ilaintsika io. Manarak'izay ny fampivadiam-boly eo amin'ny toerana iray. Ny ankamaroan'ny mpamboly manko dia tsy mahafantatra fa manana fianakaviana ny karazam-boly tsirairay ka dia volena miaraka eo amin'ny tamboly eny daholo izay mahafinaritra ny maso. Misy voly miara-mientana ka mahay miaraka tsara. Ohatra, laisoa sy voatabia mifanampy izy ireo amin'ny biby mihinana azy. Misy ohatra anankiray ndreky pitipoasy salady tsy mahay miaraka ireo ka tena ilaina ny mahafantatra ny lisitry ny fianakavian'ny voly tsirairay mbola ataontsika fiofanana manokana koa io. Ny fifantombiasam-boly eo amin'ny toerana iray. Anisan'ny fiarovana manan-danja eo amin'ny voly ihany koa ny fahafantarana ny fahaizana ny fifantombiasam-boly eo amin'ny toerana iray. Ohatra, raha volo mamody dia dimbiasana volo mandravina indray avy eo. Dia manarakarak'izay izay tsy ambanin-javatra dia ny fitondrantsika zezika eo amin'ny tany ho volentsika io. Ny karazan-jezika izay atao amin'ny voly
dia antoka iray lehibe mety hahatonga na tsy hahatonga ny aretina na bibikely eo amin'ny volo izay atao. Raha izay sitrombo-mando ny tonga eo dia atao eo amin'ny volo dia vetivety dia tonga ny sakivy hihinana azy amin'ny fakan'ny volo izay vilenao ao. Ny zezika kisoa, bitro, akoho, ny hinana provandy masika be indray ireny ka tsy dia tsara izany ataontsika any an-tanimboly. Eny ary misaotra indrindra tompoko tamin'ny toromarika rehetra izay nomenao teo izay. Noho ny fotoana manapetra dia hijanona eto aloha ny resadresaka nefa mbola ho toizantsika ny dinidinika amin'ny manaraka raha sitrapon'Andriamanitra. Fa manentana antsika tsirairay avy kosa izay mandreny fandaharana hanao fampiarana mahakasika ny fambolena dia hitahantsika rehetra ny layraintsika any an-danitra. Hatreto reloha ny androany namanao naharitiana noho ny sahana ny lafin'ny teknika fanjaniana kosa nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teto amin'ny manaraka indray ary. AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. boîte postale 700 Antananarivo 100. Aza mbola miala mbola itoy ny fiarahanao amin'ny AWR. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Mbola ao anatin'ny fiarah-mianatra ny bokyny Genesis isika ary efa tonga sahady any amin'ny tantarany Jakoba zanak' Isaka rahalahiny Esau. Lay tohatry Jakoba izay ny lohateny mena lesitsika amin'ity anio ity. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso. Mino fa samy efa nalasa fisainana antsika ny fietsika nasehon'i Jakoba izay nampiasa fitaka tamin'ny anaran'i Jehova mba hahazoana fitahiana manokana. Mifanipaka avokoa anie izany ny fitaka atao amin'ny anaran'i Jehova mba hahazoana fitahiana manokana. Tena miamitotongana hatrany ny toetrantsika olombelona arakaraka ny ainatsika tamin'ny fahotana. Vetivety ny angavy any amin'ny Adama sy Eva dia nitsotsorika hatrany. Raha tsy misy ny fahasoavan'Andriamanitra dia ho fahafatesana mandrakizay avokoa ny miandry antsika. Raha mamaky ny toy ny tantara ianao dia ho hitanao fa hovidian'i Jakoba lafo izany fitaka natao tamin'ny anaran'i Jehova izany mba hahazoana fitahiana manokana. Efa trany ekibony efa notonon'Andriamanitra fa ho azy ny fitahiana. Fa nisongona an'Andriamanitra izy, ny eloha lalana an'Andriamanitra izy, ary azo antoka fa tsy natokony fitantanan'Andriamanitra hoe ho azy zany, dia nanao tetika izy mba hazonan'izany amin'ny herin'ny tenany, dia nampiasa fitaka atao amin'ny anaran'i Jehova. Dia aza gaga isika raha misy ary miverimberina toe-javatra tahakan'izany na eo anivon'ny olona izay milaza azy ho zanak'Andriamanitra aza amin'izao fotoana izao. Vantany vao reny Esau fa efa nahazo ny tsodrano indray ny Jakoba dia fantany fa efa voafitaka sy ny fingan'ny rahalahiny izy. Dia naniry hahafaty an'ilay rahalahiny eto Esau araka ny hitantsika eo amin'ny Genesis 17:22. Genesis 17:22.
nikasany amon'ny ralàny izy. Fantatry Rebeka reniny zany dia nitebiteby ramatoa. Tesakana n'izany eloka be vavy zany izay hampididozany zanany roalahy. Tsarovy anefa fanisan'ny tompona andraikitra lehibe tao anatin'izany i Rebeka izay namporisika ny Jakoba. Ny hevitra hitany sy ny ombonany hevitra tamin'ny Isaka dia ny hampandositra any Jakoba ho any amin'ny fianakavian'i Rebeka. Dia nifanena tamin'Andriamanitra teny andalam-pandosirana Jakoba. Lavitra moa ny lalana, ny andro hariva natory izy, naka vato dia natory ny ondanany dia nanofy. Tsy voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny hoe nivavaka izy, fa izaho manokana dia mino fa tsy nieritreritra an'izany tsony aloha Jakoba, fa na tsy aro lavitra ny fianakaviany, na tsy aro lavitra n'Andriamanitra noho ny adalany, ary nieritreritra fa Andriamanitra dia lavitra azy, kanefa Andriamanitra noho ny fahasoavany sy ny teny fikasana nataony tamin'ny Abrahama dia nidina nampifandray an'i Jakoba tamin'ny lanitra indray. Ary nazava tsara zany tao amin'ny nofy izay nasehon'Andriamanitra tamin'i Jakoba. Nahita tohotra lavabe mampifandray ny lanitra amin'ny tany izy. Izy izay nieritreritra fa tapaka tanteraka ny fifandraisany tamin'ny lanitra noho ny adalany, Andriamanitra indro manao dingana indray mampifandray an'i Jakoba amin'ny lanitra. Tahaka ny nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama rehefa nandositra an'Andriamanitra i Adama rehefa natsiaro fa nitanjaka no ny safidy diso izay nataony. Eto dia mbola Andriamanitra koa manao dingana hampifandray an'i Jakoba amin'ny lanitra. Fahasoavana izany, famelan-keloka izany. Vokatr'izay dia nomeny anarana hoe Betela na tranon'Andriamanitra io toerana io, ary teo ny nanaovany voady tamin'Andriamanitra. Manasanao amaky ary ampitaza izay voalaza ao amin'ny Genesis 7:20, 9:10-12 amin'izay voalaza ao amin'ny Genesis 1:12-7. Genesis 1:12-7 ampitahintsika amin'izay voalaza ao amin'ny Genesis 7:10-12 ovakitsika ary izay voalaza voatantara ao amin'ny Genesis 7:20 manomboka eo amin'ny 10:10. Lohateny dia manao hoe nisehon'Andriamanitra tamin'i Jakoba tao Betela. Dia nivoaka avy tany Bersheba Jakoba ka nakany Harana, ary tonga teo amin'ny fitoerana anankiray izy ka nandry teo ny lokalina satria efa maty ny masoandro. Dia naka vato tamin'izany fitoerana izany izy ka nataony ondana dia nandry teo izy. Ary nanonofy izy ka indro nisy tohatra ny orona tamin'ny tany, nipaka tamin'ny lanitra ny lohany, ary indreo nisy anjelin'Andriamanitra niakatra sy nidina teo aminy. Ary indro Jehova niseho teo amboniny ka nanao hoe, izaho ny Jehova Andriamanitra Abrahama rainao sy Andriamanitra Isaka. Ny tany izay hatorianao izay andrianao dia omeko anao sy ny taranakao. Ary ny taranakao ho be tahaka ny vovoka amin'ny tany, dia hiely any andrefana sy any atsinanana ary any avaratra sy any atsimo ianao, ary aminao sy ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ajantsika tsaroantsika tsara fa tsy avy aminy nataon'i Jakoba izany fitahiana rehetra tonon'Andriamanitra izany, fa avy amin'ny fiazonan'Andriamanitra ilay fanekena izay efa nataony tamin'ny Abrahama miampita amin'ny Isaka sy Jakoba zanany. Itoizantsika ny vakiteny 10:10. Ary indro izao momba anao ka hiaro anao amin'izay lalakalehanao rehetra, ary ampody anao indray ho amin'ity tany ity, fa tsy andao anao aho mandra-panaoko izay voalazako taminao. Ary Jakoba natsiaro tamin'ny torimasony dia nanao hoe, ato amin'ity fitoerana ity tokoa Jehova, fa izany tsy nalala. Dia raiky tahotra izy ka nanao hoe, endre matahotra ity fitoerana ity, tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra sy vavahadin'ny lanitra. Ary ny fomaraina koa Jakoba ka nakalay vato izay nataony ondana ka nanorina azy ho tsangam-bato dia nampidina diloilo teo aminy.
ary ny anaran'izany fitoeran'izany dia nataony hoe Betela, fa lozy no anaran'ilay tanàna tany aloha. Dia nivoady Jakoba ka nanao hoe raha omba Andriamanitra ka hiaro ahy amin'izao lalana lehako izao ary hanome mofo hoaniko sy lamba ho tafiako ka ho tafaverina soamatsara any amin'ny tranony raiko aho, dia Jehovah no Andriamanitro, ary ity vato izay naoriko ho tsangam-bato ity ho tranon'Andriamanitra, ary izay rehetra omena ho ahy dia omeko anao tokoa ny ampafolony. Ny mifanipaka amin'izany no voatantaro amin'ny Genesis 19:1-9. Haitsika tsara satria mitantara ny fikomen'ny olona tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fananganana tilikambo ho fanakarana ny lanitra. Inona ny mahasamihafa any Betela sy Babela? Inona ny lesona azontsika raisina mikasika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra? Avy amin'ny fanandramana nataon'i Jakoba tao Betela izay mifanohitra amin'izay nitranga tao Babela. Nahita tohatra mahavariana mifandray amin'Andriamanitra Jakoba tao anatin'ilay nofy. Ary voalaza amin'ny Genesis 7:17. Genesis 7:17 fa Jehovah mihitsy ange no niseho teo ambonin'izany tohatra izany. Mampatsiaro antsika ny Babela izay mampiseho ny fiezahantsika anatratra ny lanitra amin'ny herin'olombelona irery izany tohatra izany. Itsy andan'izay kosa dia nipaka tamin'ny vavahadin'ny lanitra ilay tohatra izay naseho an'i Jakoba. Inona ny tianambara? Raha maneho ny ezaka ataon'ny olombelona hamonjy ny tenany ho tonga any an-danitra, hanakarana sy anatrarana an'Andriamanitra ny tilikambon'ny Babela, ilay tohatra Betela kosa dia manamafy fa tsy misy famonjena afa-tsy avy amin'Andriamanitra. Tsy misy afaka makeo amin'Andriamanitra raha tsy Andriamanitra mihitsy ny tonga manatona azy. Tsy ho vitanao viana amin'ny alalan'ny ezak'olombelona izany. Mampiseho ny fiezahana amin'ny herin'ny tena azoana famonjena sy ny fahasoavan'Andriamanitra mamonjy ireo fisehon-javatra anankiroa ireo, aoka tsy ho adino izay. Ilay vato nataon'i Jakoba ondana sy nahazoan'ilay nofy dia nanjary famantarana any Betela tranon'Andriamanitra, izay manondro ny tempoly, ny fitoerana masina izay hivitoerana anaovan'Andriamanitra ny asa-pamonjena ho an-taranak'olombelona. Misy antony avokoa arak'izany toe-javatra rehetra izay noraketina ho antsika ao anatin'io tenin'Andriamanitra io, ary mampianatra antsika ny tsy ambaratelon'ny famonjena izay ao anatin'ny planina nataon'Andriamanitra, dia isika izay very hevitra no ny adalantsika ihany tahaka ny Jakoba. Isaoran'Andriamanitra no ny fahasoavany sy ny fitiavany tsy tratry ny saitsika. Tsy noferan'i Jakoba ho zava-miafina ara-panahy nefa ny fanehoan'ny fiankohofana sy ny fahatahorana no ny famindrapona ataon'Andriamanitra taminy, fa tia hamaly amin'ny fomba hita maso sy azo tsapahitanana an'Andriamanitra izy. Dia nanapa-kevitra izy fa hanome ny ampahafolo no an'Andriamanitra, tsy ny mba ahazo ny fitahiana avy amin'Andriamanitra, fa no ny fankasitrahany, ny fitahiana, ny fanomezana izay efa natolotr'Andriamanitra azy maimaim-poana. Toe-tsaina izay tokony hanosika antsika koa rehefa mandoa ny ampahafolony sy ny fanatitra ao an'Andriamanitra isika. Tsy ny mba ahazo fitahiana, fa satria notahiana. Laza amintsika koa izany fefa tamin'izany fotoana izany taloha lavitra ny sy ny fireneny Israely no efa napetraka izany ampahafolony izany, fa tsy fomba Jiosy fotsiny akory. Hitahiry izany lesona rehetra izany ao am-pontsika ny Andriamanitra, ary ampatsiaro antsika an'izany amin'ny fotoana rehetra. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.